Araka ny fantatra dia amin'ny fahafito amby roapolo ny volana aprily ho avy izao moa no anatanterahana ny lalao famaranana eo amin'ity fiadiana ny amboaran'ny filoha ity, fa mahakasika izay taranja baolina lavalava izay ihany tsy misy sary izy ity, vaovao avy amin'ny fédération tonga teto an-tanindrazana tamin'io atoandro io ny ekipam-pirenena malagasy na ny makivy-vehivavy zany izay avy niatrika ny fihodinan'ny tompondakan'ny Afrika tany Kenya, laharana fahaenina tamin'ireo valo mpandray anjara no nisy any Madagasikara. Laharana voalohany zareo Afrikanina Tatsimo, faharoa ny Kenya, fahatelo Tunisie, fahaefatra Zimbabwe, fahadimy Uganda, fahaenina isika malagasy ary fahafito Senegal, fahavalo Namibia. Rano vaovao nampitain'ny télétechnique nationale dia noho ny tsy fahampian'ny lalao izay atrehantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tena olana ho an'ny makivy-vehivavy efa antaonany maromaro manko tsy niatrika izay faninanan'izay ny sokajy makivy-vehivavy. Zay ny amin'ny baolina lavalava fa hibatsika eo amin'ny baolina kitra isika sokajy diviziona voalohany ho an'ny tompondakan'ny Analamanga ny tompoka tamin'ity faran'ny herinandro ty ary ireo dingana faharoa na lalao miverina izany amin'izay fifaninanana izay taorian'ireo lalao rehetra dia tsy nisy fiovana loatra aloha ny filaharana tamin'ny ankapobeny vonjimaika anisan'ny lalao arantsika amin'ity ny feona teo amin'ny kosfasy ny ekipan'ny LGK plus. Nahavita ny valinady ny lanolona ny ekipan'ny Kosfa, ny ekipan'ny LGK plus itolakandro io tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Nandritra ny andro fahafolo nanamarika ny fiantohan'ny fihodinana faharoa ny fiadinan'ny tompondakan'ny Analamanga taranja baolina kitra diviziona voalohany. Lavin'izy ireo tamin'isa 3-0 tokoa mantsy ny ekipan'ny miaramila. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia samy tsy nisy ny tokony rotota. Tany amin'ny minitra faha-enimpolo kosa no nanokatra ny isa LGK plus tamin'ny alalan'ny coup-franc tafiditra boby kely. Nosalain'ny Kosfa tamin'ny alalan'ny Romarika izany teo amin'ny minitra faha-19. Nanaitra ny ambony mpilalao an'ny roa sy ikareka izany tranga izany ka napezaka azy ireo. Napiditra ny baolina faharoa ho an'ny ekipany ary Ivan teo amin'ny minitra faha-70 rehefa nibodo tao amin'ny tany miaramila minitra vitsivitsy ny mangamanga. Sivy minitra taorian'izay dia mbola tafapritsaka indray ity lolaharany ity ka voatery nanao fahatsoana ny vodilaharan'ny miaramila tao anatin'ny fahatry ny 12 metatra. Ibela indray nantaka ny penalty ka nahatonga ny isa ho 3-0.
Niarahana anaiky avokoa ny mpijery baolina tonga tetsy Mahamasina fa mbola manana ny maha izy azy Ivan na dia nijanona tsy ny lalao nandritra ny 2 taona aza Taorian'izany nomeny ny ekipany Knaps Boroazy. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Ny FC nandresy ny Masinda tamin'isa 2-0, Tana Formation nandresy ny Prescoi 4-0, Vesta Team nandresy ny Cospena tamin'isa 2-0, ny Asa Dema nandresy ny Mama FC tamin'isa 3-0. Itoy amin'ny alakamisy ka hiditra amin'ny andro faraky ambin'ny folo ity faninanana eto Analamanga ity.